Mila avitra Nosiala sy ireo tantsaha 580 mandrafitra azy. Saika tantsaha avokoa no monina amin'ny fokontany 13 Nosiala ary mivelona amin'ny fiompiana sy fambolena amin'ny ankapobeny. Tanjona efa ny fotoran'ny ramatoa Rafenomanana Oniarso fenitry ny aina ny fampivoarana sy fanampiana ny tantsaha. Noho izay anton'izay indrindra no nisafidianan'ny Fivoy ny tenany ho kandida amin'ny solitena azy ireo amin'ny kominina Nosiala. Tsotra ny viana dia ny fampiroboroboana ny asa ambanivohitra, hiteraka fampandrosoana maharitra sy fanamorana ny fanaovan-taratasy ary ny fanampiana masomboly sy enti-manana ho amin'ny fiompiana. Ezaka izay efa nataon'ny Madamo Fenitra hatramin'ny nitondran'ny fikambanana avitra manerana ny distrika Ambohidratrimo. Voalohany indrindra ny Fivoy irery ihany no manana kandida nalaina tetỳ anaty vahoaka. Vahoaka ho fantatsika fa ny Fivoy tsy olona mitsongaina tany anatin'ny birao, tany anatin'ny antokony tany fa olona tatỳ anatin'ny fiarahamonina, olony tanàna rehetrarehetra no nalaina natao kandida. Izany hoe olona efa mahay mitakisina miaraka amin'ny vahoaka rehetrarehetra, indrindrandrindra ny ety amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny sasany razam-pamboly nefa mandeha 4x4 be nisy fotoana nisy kandida ao ny zara masomboly. Rehefa zaraina ilay masomboly dia nafafy zara rananiry hony. Ka io ilay fambolena sy fiompiana tsy hoe rehefa tonga propagande dia mivadika mpamboly sy mpiompy daholo ny olona, ny kandida indrindrandrindra, fa efa zavatra efa hay sy fantatra no atao. Ny Fivoy efa izany mihitsy no asany hatramin'izay, miandraikitra ny fitombony fandrosoana ety amin'ny tontolo ambanivohitra. Efa izay foana ny asa hatramin'izay. Manana kandida izy ankehitriny eto amin'ny kominina Nosiala. Dia tetenenareo hoe araraoty ny fananana an'izay kandida amin'ny Fivoy izay. Misy kominina ny tsy manana kandida amin'ny Fivoy izy, fa kandida an'ireny antoko politika ireny tonga dia tsoroko. Dia sahirana zareo iza satria efa leo mbô nanana ny olona tsy tia zavatra boribory intsony. Lozan'ilay couleur politika, loko politika mifamadibadika manao va-et-vient eo fotsiny. Dia nefa inona ny efa nataony, inona ny vitany, tsisy. Dia efa leo izay resaka politika izay izany ny olona dia manantena fiovana sy fivoarana izay hoentin'ny Fivoy. Ararao toy izany fanananareo kandida nalaina tetỳ anivonareo rehetra, satria ny kandida amin'ny Fivoy dia nalaina tetỳ anivontsika. Isika irery izany no manana, isika ireo dia manana kandida. Tiako tenenina dia izao, raha ohatra ka ny kandida amin'ny Fivoy tsy ho tohanantsika mpamboly tantsaha aty ambanivohitra, ka tsy lasa vahalalana alika izany ilay an'ny Fivoy ve?